Vehivavy bevoka iray mpanohatra ny kandida larana fahaefatra ao amin'ny boriboritany voalohany no naratra vokatry ny nataona kandida avy amina firaisakina raha ny fijoroana vavolombelona nataony. Raha ny fitantaran'ity renim-pianakaviana ity dia omaly tamin'ny 10 ora atoandro no niseho ny tranga tao amin'ny trano fonenany teny Ankasina. Omaly izy dia tao an-tranonay dia niditra keriny tao le candidat maître Antra sy le ekipany dia zareo moa mitabataba hoe manendrikendrika anay zany izy amin'ilay hoe kanivatoanay hoe mangala-bato zay dia lazainy fa hoe manao hoanina zay hoe manao trucage mizara vola dia za moa zany ezaka nanazavana azy hoe tsisy fizarana vola tompoko ato sady tsisy mangala-bato dia natao forcina moa nalaina le boky le nanaovako kaniva tonga dia mibirideny dia natosiny dia nidona tamin'ny rindrina dia teto moa mbola nisy trasy be omaly dia izy lasa tonga dia niritina nitsoaka satria vavahadinay zany tonga dia nidiny avy any anatiny dia ry zareo rehetrarehetra tonga dia tao daholo tsy afaka mivoaka zany sady tsy afaka miditra ny olona afa aty ivelany dia niantso vonjeo dia natosiko le tsy haiko na garde du corps ny sa inona natosino miverina dia zay tonga dia nampianjerana dia avy teo moa zany niantso vonjeo iny dia tonga dia noentin'olona tao amin'ny dispensaire dia tao amin'ny dispensaire tonga dia tsy nentina andray va hoe ndana tonga dia any amin'ny hôpitaly. Lasa misy ana zany izy lasa misy traumatisme any amin'ny saina dia tainy ianao amin'ilay zazakely satria tena bevoka 7 volana to. Dia ahoana zao ny ata fahasalamana? Efa avy nanao analyse zao zay teo dia efa hoe mba tsy maninona ilay zazakely fa tamin'ny analyse dia tsy nitsika nandeha rano foana izy tamin'ny Manamelika io herisetra io ny kandida Augustin Andriamananoro sy Tahina Razana Mahefa izay tonga nitsidika ity renim-pianakaviana ity teny amin'ny hôpitaly Befilatanana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy angina izy ireo ary hitondra ny raharaha amin'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy hoe akory zareo akory teny ampanaovana fihetsiketsehana politika na zany fa olona ao an-trano mitafiana dia mbola nanao menace zareo hoe mbola iverina hono izy mbola iverina hono izy raha mbola manohy an'ny propagande zay manohy an'le manao porte zany dia mbola iverina zareo dia mafimafy kokoa no izao mahazo anareo dina zany zavatra hitranga zany dia izay mihitsy zao angatahanay aminareo hoe jereo zay satria matahotra zay amin'ny zavatra hitsanga ao arinan'izay zay aloha dia miteny fa jejoro tamin'ny tandalany ty Madagasikara ty ary misy mpitandro filaminana miantso anareo mpitandro filaminana mba hiaro ny vahoaka manjinika reo ary tsy mety koa zany hoe filanjanao ny samboady zany dia ametrahana ny tenanao tsy maty-manota anaovana zao herisetra amina renim-pianakaviana tsy manatsiny zao tondra voky io tona rano 7 volana mbola tsy fantatra dina ny zavatra hitranga rapitso ta afaka pitso makahery anareo fianakaviana makahery pasimamany dia indrindra eo anazy makahery izy anazy fa tsy tokony tsy afaka nipetrapetraka sy angina amin'izao izy aito tsy maintsy hoentina eo amin'ny nandraikitra sy manam-pahefana zao toe-javatra izao satria za manokana dia tsy mahazaka ny zavatra atao amin'ny majinika tontolo rehefa hifanehitra ianao mijereny matanjaka to anao asa manao tsindrotra fahalavatra anao